Fiarahabetsika tanindrazana ary miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky folo satria manerana izao tontolo izao. Tonga tokoa ty nitsingerin-taona fa 20 taona nitranga ny 24 Martsa, andro lehibe manan-tantara amin'ny tantaran'i Madagasikara moderina, andro izay nampisehon'ny olona maro tsy vaky volo, tsy ankanavaka ny fitiavan'ny tanindrazana. Andro ihany koa ho antsika vahoaka ankehitriny, indrindra ny tanora, entina misaina sy mieritreritra ny anjara biriky sy ny andraikitra ao manoloana ny firenena. Raha ny zavatra nitranga nandritran'izay 5 taona izay no jerena dia nandiso fanantenana ny tanora, indrindra ireo tanora izay nahita fianarana. Toa zary lasa manaiky fotsiny tsika ny zavatra nitranga. Ny sasany koa dia noho ny fitiavana kely sy ny fitiavana vola kely dia namadika ilay idealim-pirenena dia ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Ankehitriny ary raha tonga amin'izao toerana misy antsika izao tsika, indrindra ny andron'ny androany 24 Martsa, dia manasa ny tsirairay avy aho hieritreritra sy saina. Inona marina no andraikitrao sy anjara birikinao hoentinao amin'ny fampivoarana ny firenena sy ny mpiara-belona. Angamba ny tsy fotoana intsony izao entina hanaratsiana ny iza na iza, satria inona moa ny tombontsoa ho azontsika amin'ny fanaratsiana ny hafa, fa ny zavatra tokony masoana sy zavatra tokony iarahana midinika dia ny hoe ahoana ny ahafahana mametraka rafi-piarahamonina, tsy ataoko hoe vaovao fa rafi-piarahamonina mivoatra manaraka ny toetrandro, satria ny rafi-piarahamonina izay misy amintsika dia rafi-piarahamonina efa niainan'ny malagasy nandritra ny 2 taona. Ahoana no ahafahantsika mametraka fiarahamonina hanjakan'ny rary sy mihitsiny ary manaja ny lalàna velona. Fotoana izao ry tanora ahafahanao traka, ahafahanao mandray andraikitra, ary indrindra hijoroanao amin'ny fahamarinana sy ny rariny. Mirary fahombiazana ho antsika rehetra amin'ity faran'ny herinandro ity sy ny andro manaraka, ary misaotra sy mankatelina ireo zokiolona, ireo bekotra maro olona tamin'ny andron'ny 24 Martsa, indrindra ireo akanga sisy nanamborana mbola velona. Fialahatra amin'ny taranaka tompoko, ary aingany ny ohatra nasehonareo anay filamatra sy fomba fijery amin'ny fananganana fihavanana vaovao, fihavanana iarahan'ny malagasy rehetra. Misaotra tompoko, ary ola velona Madagasikara, ary ola velona isika malagasy, tsy vaky volo maharitra mandrakizay.